5 taona ianao nanatra voninkazo laha zay 7 février androany ianao milazay vao fitaka io ianao zany tena bato ane zany raha tena jereny raha tena mampanela dia zao manambany reo olona ny tolona manambany andreo razana maty zay le hinao zany tsy haiko na avendranana ny resale TGV resy na zay mihitsy hoe hiaro ny andro rajoelona koty tsisy misaina mihitsy na ny raha hoe ahoana situation exact ahoana zavatra mandalo noraisina antoko politika TGV ho eloka be vava ny filazany Ramatoa Christine Razanamahasoa hoe mahantry Madagasikara mijaly ny vahoaka malagasy zay monina eto Madagasikara noraisin'izy ireo toy ny fahotana mahafaty ny filazany filohan'ny teny meram-pirenena mahakasika ny tolona zay natao tamin'ny 2024 hoe tsy naomby ny tolona mbola tafalatsika ao anatin'ny fahantrana i Madagasikara mbola miaina ao anatin'ny fahafahana sarintsary ny vahoaka malagasy araka ny vaovao hitantsika omaly nanao fanambarana ny vovonana IRD antoko politika mapara ary vovonana UPAR ny taky ny andraisana fepetra ny Ramatoa Christine Razanamahasoa filohan'ny teny meram-pirenena tsy nijanona ho fanambarana ihany ny resaka ny fanaovana antoko politika TGV tamin'ny mpanao gazety omaly fa nandray fepetra matro izy ireo androany anongana ny filohan'ny teny meram-pirenena tsy vitan'izay ihany fa anesitra ny mahasombavambahoaka azy izy ireo ity no taratasy ho fanesorana ny Christine Razanamahasoa ary fanaterina eny amin'ny fitsarana avy-momba lalam-pandroenana ka ankehitriny miandry izay fanapahan-kevitry ny fitsarana avy-momba lalam-pandroenana isika azo eritreretina fa tsy vaovao amintsika ny fomba fiasan'ny fitsarana avy-momba lalam-pandroenana hoe rehefa ny mpanohitra no manao fangatahana eny amin'ny fitsarana avy-momba lalam-pandroenana makasika ny toe-java-misy eto amintsika makasika ny tsy fanarandalana eto amintsika dia azo raisina fa tsy mitombona no valy ny asetry ny HCC fa raha pomba ny fitondrana kosa no manao fangatahana na ny mpitondra fanjakana eto amintsika no manao fangatahana eny amin'ny fitsarana avy-momba lalam-pandroenana dia azo raisina no sady mitombona no valy ny asetry ny filohan'ny HCC fa na dia zany fotoana manova zavatra iza mahalala hoe fa misy fiovany eny amin'izy ireo efa mihatsara ny fomba fiasan'izy ireo fa ho hitantsika miandalana eo ihany mety toyny zany eo ihany zany rehetra zany fa mahasadekatra ihany ny réaction any gouvernorany Analamanga ery Rasoary Maka manoloana ny fanambarana zay nataon'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa makasika ny tolona tamin'ny 2024 olona bady no azo ilazana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa satria izy anisan'ny lohandohan'ny mpitarika ireo olona manatitra voninkazo isan-taona ho an'ireo lavo tamin'ny 2024 ankehitriny nefa izy masamylaza fa voafitaka ireo olona ny tolona tamin'ny 2024 izany rehetra zany dia midika fanaovana tsinotsinona ireo olona maty tamin'ny 2024 hoy gouvernorana Analamanga 5 taona ianao nanatra voninkazo laha zay 7 février androany ianao milazay vao fitaka io ianao zany tena bato ane zany raha tena jereny satria zany izy mitarika anay izy nitarika anisaka 7 février tonga foana na le zavatra tena mampanela dia zao manambany reo olona ny tolona manambany andreo razana maty zay tena hoe le toe-tsaina fanaovana politika mahasadekatra ihany koa ny filazany ity gouvernoura ity fa fototry ny olana eto Madagasikara ary fototry ny fahantrana eto Madagasikara ny fivadibadiana palitao toy ny ataon'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa tsy fantatra hoe teoria aveza zany manazava ny fototra ny fahantrana zany fa ndao enotsika ny fanehoan-keviny ny fireneny ty sahirana dia le fivadibadiana palitao androany izy atsy rapitra izy atsy fanaraka kely atsy izy ary hitantsika angamba nataony Ramatoa Christine Razanamahasoa reny mahamenatra zany ary tena mahamenatra ary ohatrany hoe satria ve efa ho tapitra ny mandahany efa tsy ho député tsy ho présidente d'assemblée tsony izy dia ohatrany mandrovitry za zany tia ampatsiahy azy amin'ny maray aman-dreny azy ao amin'ny ataoko hoe ao amin'ny asa angamba tadidiny ve ty sary ty iseoko anareo mpanao gazety asa tadidiny izay niarana alahelo niarany tomany taminy tamin'ity asana tadidiny ty ny entany rehetrarehetra zay navoaka ny ASVM tamin'izany teo amin'ny tompotany ary tena nisany alahelo ary ny ataoko hoe ny fanambo nataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'izay dia hoe zao izy malahelo tsika anao fa hiazitsika fa ataoko présidente de l'Assemblée nationale ianao rehefa lasa présidente de l'Assemblée nationale izy dia hitsatsika ny zavatra nataony ireny manomboka mivadika tsikelikely ary tena marina zany naomby ny fangatahana zay nataon'ity gouvernoura ity sy ireo antoko politika TGV niaraka taminy makasika ny andraisana fepetra any Ramatoa Christine Razanamahasoa indrindra fa ny fitakina ny ampiarana ny article 72
ny anesorana ny solombam-bahoaka izay miala ao anatin'ny antoko nanolotra azy ary manao tsinitsinona ny antoko izay nanolotra azy teo amin'ny toerana. Ny roso tamin'izay dingana izay izy ireo androany ary efa nanatitra ny taratasy fangatahana fanesorana ny Ramatoa Kristina Zanamasoa izy ireo androany. Raha ny fanehoan-kevitry koty lehilahy Maitsoambo manokana dia tsotra. Vendrina ny antoko politika TGV. Tsy misaina ny vondrona antoko politika Mapara, IRD ary UPAR. Raha fahitany koty lehilahy Maitsoambo ny fihetsika izy ireo dia tsy maraharaha izay ho tombotsoan'ny firenena na tombotsoan'ny malagasy izy ireo, fa tombotsoan'ny antoko politika TGV no katsahan'izy ireo isan'andro. Ka izay mahatonga azy ireo maika natanteraka ny baiko ataon'ny filohan'ny Rajoelina. Ahoana moa lazainao fampamatika izy miteny ny zavatra marina, inona zavatra diso hoe mijaly ny vahoaka. Tokony misy fandraisana andraikitra satria mijaly ny vahoaka ary voafitaka ny vahoaka ny taritina anokam-panjakana tamin'ny 2009. Zavatra marina zany. Fa dia niteniteny fatany tao ny IRD, niteniteny fatany tao tena tokony andrasina fahaizina mitsipaka ny moa zany ny fitsipiky ny antoko izy mo avy tamin'ny IRD nalana azy député so ka raha avy tamin'ny IRD nalaza ny député tsy manalalana fe izy hiaro ny vahoaka, tsy manalalana fe hitena mijaly ny vahoaka fa tokony ho zavatra. Zay le ina moa zany tsy haiko na avendranana ny rehetsan'ilay TGV resy na zay mihitsy hoe hiaro ny andro Rajoelina koty. Tsisy misaina mihitsy na ny raha hoe ahoana situation exact, ahoana zavatra mandalo, tsisy misaina mihitsy fa dia ny andro Rajoelina hoe ina moa zany raha vao motion de censure tamin'ana dia iny koa lasa tany dia teny isa moa raha somaromaka zany dia miteniteny fatany fotsiny maly tao amin'ny TV tao, teniteny fatany. Irma moa namaky an'iny zay fanambarahana iny dia avy eo niraisiny Jocelyne ny Anna dia sa mamakimaky fatany eo dia izy koa le majanga iny. Mana ihany ny koty lehilahy Maitsoambo sao dia tsy azo ny antoko TGV ny tian'ny Kristina Zanamasoa ambara. Araka izany, naverina nazavaina tamin'ny fomba tsotra ny tian'ny filohan'ny teny meram-pirenena ambara. Ny hoe mahatsiaro tena fa voafitaka ny vahoaka no tarihana ny Rajoelina tena mbotsoroatra. Ankehitriny mbola tsy mahita an'izany fahafahana zany ny vahoaka malagasy. Mbola tsy afaka ao anatin'ny fahantrana zany i Madagasikara. Ka izay no natonga ny Ramatoa Kristina Zanamasoa nanao antsoavo. Ndao anova rafitra fa tena mijaly ny vahoaka malagasy. Sady tsy izao fahantrana iainan'ny vahoaka malagasy izao no ny fanarana rehefa nanao fitakiana tamin'ny 2024. Fa rehefa nanolotra vahaolana kosa Kristina Zanamasoa, ny teny izy hoe aza miandry ahy teny vahaolana ianareo, fa ampio aho andray fanampahan-kevitra araka izay tokony ho izy. Ampio aho mba afatsika mandray fepetra mifandraika amin'izao toetra fa misy izao. Hoe matsiaro tena voafitaka izahay zay nitarity ny andro Rajoelina andeha hanonga-panjakana tamin'ny 2009. Matomato ho azy fotsiny reny olo reny fa ny situation Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tena mijaly ny vahoaka, mitrongo vaomana ny vahoaka, nasaina hoe andao hanonga-panjakana, andao hanova rafitra setrarehetra, nefa dia tsy zany ny zava-mitranga amin'izao fa tena fijaliana sy kolokolo avoleta setrarehetra. Ka tsy afaka nipetraka amin'izao ozy isa moa i Kristina Zanamasoa fa tsy maintsy hitady vahaolana tsika inona ilay vahaolana. Dia zaho izy tsy teny aminareo inona ny tokony atao satria raha vao miteny zavatra izy zany ny andrasany olona zany tokony hoe loranga tsy haiko ahonga ny andro Rajoelina ohatra zany. Nefa raha miteny an'izany izy dia mitarika fanonganam-panjakana dia azo andra lagadrany izy ina moa zany appel au rébellion. Dia tsy hanao an'izany izy fa fantatrareo zara tokony tena ary fantareo zara tokony atao dia ampio aho zany hanao zavatra. Zay ny teneniny tamin'iny vao na ianao n'iny ny iza moa ny TGV sy ny rehetrarehetra tena korapaka dolo korapaka. Nefa dia zavatra marina be zavatra tena zany hoe mijaly ny vahoaka, voabatsary tena voafitaka ny vahoaka. Noetinao hoe andeha ina moa zany androdana tamin'ny andron'ny isa moa raha valomana sy rehetrarehetra taritinao ny olona. Nefa 10 taona 2010 taona teoriana zero ny hafarana. Trongo vahoana mijaly tsy mampijaly ny vahoaka. Raha ranan-kaiky ny analyse politika izay nataon'ny koty lehilahy Maitsoambo dia mahatsikaritra fa taoriny natongavan'ny filohan'ny teny meram-pirenena avy tany Frantsa dia hita taratra fa tsy dia matoky azy ny antoko politika TGV. Miahiahy izy ireo sao dia resaka fanonganam-panjakana no nandehanana tany Frantsa. Ka araka ny analyse ny akakabetsahana dia tsy ohatrany tsy mety amin'ny Macron ntsony i andro Rajoelina. Tena tsy mifanaraka ntsony. Tsy haiko na resaka Apollo 21 le frantsay samborona dia tsy haiko koa amin'izao fotoana izao ny fanagadrana ny isa moa i Lola Rasomaharo zay frantsay koa
Ngatrany any Rajoelako satria namoaka document mikasika anazy dia ngatrany amin'izao fotoana zao dia tena tsy manaraka tsony inona moa zany dia aveo koa ny ambassadrice ny comité vondrona européenne izay ny convoqué ny ministère ny affaires étrangères le raha matoy frantsay ka tsy haiko na efa ça fait trop amin'ny izy moa i Macron zavatra ataony any Rajoel hoe efa trop ny ataony makaleo be le banty zay ny ray na hoe tena tonga sany any frantsay hoe hatramin'ny firy siècle moa zany tsy tsefana Madagasikara sy ny Afrika dia tena tena mantra tanteraka Madagasikara dia afaka hijanona amin'izao ve la France amin'ny andro Rajoel zao tena mantra mbola tsisy fantaratra ohatr'izao zay ny héros sy ny rehetrarehetra dia mety tonga saina frantsay hoe tokony soloina mihitsy ngambo ty banty ny zavatra tsy karatra koa ikoty lela maitsoambo hatry zay nazahoany andro Rajoel ity mandat faharoa ity dia tsy mbola vao antso na dia indray mandeha ary nakany France izy ary izay zavatra izay no afaka ilazana fa tsy dia milamina ny relation entre France sy ny filohantsika Andry Nirina Rajoelina. Ankoatr'izay ny analyse politika nataony Kotilela Maitsoambo ihany koa dia mamaritra fa tsy nataotao fahatany ireny kabary nataony Ramatoa Christine Razanamaso ireny fa mety misy zavatra atokisana ny ambadimbadika any. Tsy fantatra io na vondrona Europeana io na Frantsa io na firenenkafa. Matoa Christine Razanamaso sa nanao an'iny discours n'iny matoa izy sa nanao an'iny ary izy avy any France io tsy nanao an'iny dia misy zavatra atokisany io mety nivondrona iraisam-pirenena mihitsy no ao ambadiky izy moa Christine Razanamaso hoe tokony asiana réforme zay ty Madagasikara ty fa tena trop loatra le zavatra ataony any Rajoel tena trop tsisy raha manjary mihitsy fantrany vaoaka fijaliana ny didijadona sy rehetrarehetra ka zay ny tenako hoe raha ohatra ka ny frantsay no mandrisika ny Christine Razanamaso hanao an'izay zavatra zay dia mba misy fanantenana azy tsika ho afaka amin'ny fitondràna jadona ny any Rajoel ty ho afaka amin'ny fijaliana zao ka amiko nizaniza no apetraka frantsay ao indray na dia hoe tombotsoa amin'ny frantsay ary narovana eo faravasy mba tena tokony mba miova amin'izay fa tena trop le any Rajoel trop dia jereo ny zavatra vao remarqué antsika hatramin'ny nalany anazy mbola tsy voantso tany France tany mbola zay tany France mihitsy any Rajoel hatramin'izao tena mety efa tsy mety amin'ilay rontsony tsy mety amin'ilay rontsony. Etam-pamarana dia zao tsy miafina amin'ny tsirairay fa mafana dia mafana ny toedra rahampirenena eto amintsika araka ny fafantatsika dia mitetika ny analan'ny Ramatoa Christine Razanamaso eo amin'ny toerany ny antoko politika mapara ny vondrona TGV ny vondrona IRD fa nitsakitsahana ny lalàna ny fehiny antoko politika an'izy ireo no antony analana azy eo amin'ny toerana eo anatren'izay nefa mandiso tanteraka ny fomba fihetsika ny antoko politika TGV i Andriamatoa Solontina Rasolofiniana satria manana zo feno ilaza ny toejava-misy eto amin'ny firenena ny filohana ny teny meram-pirenena. Ankoatr'izay diso hevitra ihany koa raha ohatra ka ny mahamaro anisan'ny solombam-bahoaka IRD no ataon'izy ireo fitaovana anitsakitsahana ny lalam-panorenana. Io discipline de parti zay lazaina tsy haiko na discipline de parti TGV izy io na discipline ny IRD izy io dia lazaina tsy maintsy ho tanterahana eo na dia eo ary ny lalam-panorenana. Zay nge zavatra misy teto io discipline de parti lazaindreo io nandravana ny motion de censure zay natao tamin'ny herin-taona lasa iny. Io discipline de parti io nentina nanonganana ny président Sénat. Discipline de parti foana io IRD foana dia gaga ny tena raha tsy miantra amin'ny tokony misy tsony ty lalam-panorenana eto amintsika ty satria terena satria maro anisa dia dikana ny lalam-panorenana satria zay maro anisa. Miresaka zareo fa hoe ao anatin'ny lalam-panorenana article 72 rehefa misy ny fanaratsiana fanevatevana fangalana baraka ny le parti ny angana dia azo angatana déchéance le olona anankiray nandefa lettre ny gouverneur amin'ny faritany Analamanga Andriamatoa Rasoarmaka lettre officielle ameko anareo zay rehefa avy eo fahafatazareo ny adresena fa hoe manala ny Razanamaso Christine tsy mpikambana tsony ao anatin'ny IRD anatin'ny TGV lettre officielle nalefa Rasoarmaka aty aminay kopiny zany ary any amin'ny telefônina ny namana rehetrarehetra 10 novembre 2023 io. Ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy jaman'ny videontsika amin'ny manaraka indray.